satria moa tamin'ity herinandro ity no nankalazana ny fetin'ny vehivavy dia varotra sy fampiratiana voninkazo no nentin'ny fikambanana ceinture verte nankalazana ny andro manokana ho an'ny vehivavy tamin'ity taona ity. Karazam-boninkazo maro sy voankazo maro no hita tetsy amin'ny tranombokim-pirenena Anosy nanomboka tamin'ny alakamisy teo ka ny farana androany ary manome fotoana sahady ny mpankafy voninkazo ny fikambanana amin'ny fankalazana ny fetin-dreny ho avy izao. Voninkazo isan'ny mampiavaka ny andriambavilanitra tokoa ny fahaizana sy ny fitiavana mikarakara izany. Voninkazo karazany maro sy voankazo isan-karazany no hita tetsy amin'ny tranombokim-pirenena nandritra ny 3 andro tao anatin'ny hetsika varotra fampiratiana no karakarainy ny fikambanana ceinture verte. Nisy ireo karazam-boninkazo vaovao natolotra ny fikambanana ho an'ireo mpankafy tamin'ity hetsika ity. Ny nampiavaka anay tamin'ity dia misy karazam-boninkazo hafa vaovao dia nisy ny fampianarana maimaim-poana tamin'ny karazam-boninkazo samihafa ho fanomezana fahafapo amin'izao nankalazantsika ny andro 9 Marsa izao. Tsy fahafinaretan'ny maso ihany ny voninkazo fa maro ireo voka-tsoa aterany indrindra eo amin'ny lafiny fahasalamana. Ny mazava-dehibe ny fikarakarana voninkazo dia ao anatin'ny fikolokoloantsika ny tontolo iainana, ny tontolo manodidina antsika satria fantatritsika fa ny voninkazo dia mitondra zavatra maro izay manampy antsika eo amin'ny fahasalamana, ny kolokolo an'ireny zava-maitso ireny manampy antsika koa izy eo amin'ny misy plante ohatra les antivirus dia maro karazany koa mbola zavatra entin'ny voninkazo ankoatra ny mitondra fifaliana moa izany dia mitondra ravaka ihany koa izy, ravaka ny tokantrano ary tsy tika vehivavy ihany ity voninkazo fa ny lehilahy misy ity voninkazo ihany koa. Intelo isan-taona no manatanteraka hetsika ny ceinture verte ka ankoatra ity fankalazana ny fetin'ny vehivavy ity dia ifampitaona eto amin'ny tranombokim-pirenena trano ny mpity sy ny mpankafy voninkazo amin'ny fankalazana ny fetin'ireny ho avy izao. Dia iny fanadihadiana mahafinaritra iny izay mikasika ny voninkazo indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MATV tamin'ity alina ity. Isaorana ianao araka izany, nanaraka izany hatramin'ny farany ary mbola manasana ao hatrany anaraka ireo fandarana vokarin'ny fahitalavitra MATV. Ny fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.